Salamo fadimy amby sivifolo ka ny andininy voalohany sy ny faharoa vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Avia aoka isika hiobo ho an'i Jehovah, aoka isika hanao fefefaliana ho an'ny vatona amin'ny famonjenantsika, aoka akeo anatreny amin'ny fiderana isika, aoka hanao fefefaliana ho azy amin'ny fihirana isika. Izany salamo fa dimy amby sivifolo zany no entinay miarahaba anareo amin'ity androany ity, ary entinay ampirosenareo hiaraka hihira fiderana, hiobo ho an'i Jehovah, ary hanandratra feo fifaliana ho an'ilay vatona amin'ny famonjenantsika. Nandritra ny herinandro mantsy dia teo foana izy nanome toky, mialoha lalana, niaro, ary indrindraindrindra nanala ireo fandrika maro sika zava-mety nalefa amin'ny fahavalo apotika atsika. Teo ny tanany mahery dia tena indretondra isika mianakavy vory tafahoana amin'izao takarivo izao. Koa dia isaoran'Andriamanitra noho ny fitantanany mahakaka, ary indrindraindrindra noho ny fitiavany atsika sy fanomezana fotoana atsika ahafahantsika mitera azy. Koa dia akambatsika indray ny fomam-panahy hiderin'Andriamanitra hanome voninahitra azy, hanao fefifaliana ho azy amin'ity androany ity. Dia miarabanareo amin'ny fomba manokana ary manonona ny fiadanan'ny Tompo ao atokantranonareo mandrakariva. Amin'ity androany ity dia koralina tanora avy eo Manjakaray no hiaraka amintsika hideran'Andriamanitra amin'ny fahaiza manao, ny talenta nomen'Andriamanitra azy. Ireo tanora, koralina tanora ireo no hanandratra ny fifideran'Andriamanitra ary hampiraisitsika ny fotsika sy ny fanahintsika, ny saitsika mba hiderantsika ny Andriamanitsika. Koa manasanao ary hakatoerana ary hiomana indray hanompo ny masonao amin'ilay Jehovah Andriamanitsika izay mendrika hideraina, ary indrindra anakambana ny fotsiny saina amampana amin'ny olona rehetra miaraka amin'ity androany ity ao anatin'izao fandarana izao, hananatra ny voninahitr'Andriamanitra sy hidera azy amin'ny feo fifaliana. Dahoary. Miarahaba tsika rehetra izay manjoy any atokantrano iray amin'ity takariva ny zoma ity fiandohan'ny sabata
Izahay avato amin'ny fiangonana adventista amin'ny tandrany andro fahafito Manjakaray. Iza moa izahay a? Izahay a dia ao amin'ny sampana tanora adventista ao Manjakaray a, dia ao amin'ny sokajy taona ny 10 hatramin'ny 12 taona misy ny ambasadoro. Koa izahay ambasadoro zany a, miaraka amin'ny staff izay mpitarika dia faly miarabanao any tokantrano any. Faly miarabanao izahay manjoy. Inoana sy antenaina fa novohery vaovao ianao ary am-panahy miaraka aminay eto. Aza misaraka aminay mandrapitapitra ny fotoana dia manasanao anjoy hatramin'ny farany. Sakaiza tia tsy mandao marina isika dia tsy izany fa ilay Jehovah Ray. Mendrika sy raro ho azy indrindra ny voninahitra ny haja ny hery ny laza dia atolotrika ho azy izany amin'izao fotoana izao. Amin'izao andro maneran-tany ho an'ny ambasador izao dia manolotra hira vitsivitsy izay mba ahafahantsika mampifanakaiky amin'Andriamanitra. Dia misy hira iray ity mampahery anao ny amin'ireo etraketraka mety mahazo atsika, ny amin'ny fisedrana sy ny fahalavona mahamay izay mitranga amin'ny fiainantsika andavanandro dia mampahery anao ny tompo mifikira aminy fa eo aminazy mandrakariva no misy ny fiadanana mandrakizay.
eny tokoa amin'izany fahoriana sy fisidrana izay mandalo amin'ny fiainana izany a dia misy ireo namana mila apitrakana, misy ireo izay potraka mila hery. Koa andeha hitsinjo manokana isika ho an'ireo izay trapahoriana, ireo sahirana, ireo izay mandalo sedra dia ampaherezo izy ireo. Eny tokoa efa misy olo eloko atsika i Jesosy eo amin'ny efitra masina indrindra. Raha mieritreritra isika fa tsy ho avy ny tompo dia diso izany. Ho avy tokoa ny tompo ka andeha isika hiaraka hitsena azy amboninahitra. Tsy haharitra ny tany, ho rava sy ho foana daholo ny zavatra ny tany rehetra ka dia amin'izao fotoana izao dia andeha isika hiezaka analavitra ireo zavatra rehetra mety mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, koa dia aza mifikitra amin'ny fananana tany, aza mifikitra amin'ny harena na voninahitra, fa dia hitodika any amin'ilay pahary dia any amin'ilay hanavitra antsika. Fight!
be fitiavana ilay andriamanitrasika eny fa na dia n'ilay lahatokany ary dia nafony mba hanavitra antsika eny tokoa amin'izao fotoana izao dia reraka ao anatin'ny fandrindrian'ny fiainana isika dia nyrotoroto izany izay amelezan'ny satana antsika dia misy ireo asa izay ataony hifanandrianany amin'ny tompo dia miasa ratsy izany izany nefa no hevitra mampisaraka antsika amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra tsy tapaka koa dia aleo ankinina amin'Andriamanitra foana amin'ny fiainany mba izy no hitantana antsika tsy ho solafaka tsy ho rendrika fa izy hatrany no anarina antsika raha sendra izany fisedrana izany dia inona sy antenaina fa tsy ho tratra izany fandrendrehana taon'ny satana izany tsika fa hifikitra amin'Andriamanitra mandrakariva. Manana ray-pia isika izay hiara-dalana amintsika mandrakariva amin'izay lalana alehantsika. Eny, tanora manana fikasana izany. Ao ny mianatra, ao ny manao ny asa mandraraha, ao ihany koa ireo mitady vady. Eny tokoa, ankino apetra ho ampelantanan'Andriamanitra ny fiainanao fa manana olona vonina hitantana anao ianao. Indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalin-dalovana fa mahare.
eny orava sy o foana tsoatsy a izao zavatra rehetra hita masontsika izao. Eny tokoa betsaka ireo izay zavatra ifikirantsika eto amin'ny tany a anefa engany izany a mba ho fohitsika rehefa ho avy ny andro. Efa niseho ireo famantarana rehetra fa tsy maintsy ho avy fandroany indray ny tompo a hitsena antsika. Eny tokoa fotoana fiomanana izao a hitsena azy. Miomana mba hitsena azy dia izao ny fotoana fanararotana ho famonjena ny fanahy. Avoto ny fanahinao ary avoto ihany koa ny fanahin'ny hafa ny manodidina. Be
tena ho avy ny farany ary andalo fitsarana daholo ny olona rehetra ary samy ho tsaraina amin'ny asany avy araka ny filazantsara araka ny fanambaran'ny apokalipsia. Dia eto am-pamaranana dia mandrisika anao izahay anantona an'Andriamanitra hifikitra tanteraka aminy fa ianao dia olona manokana ianao eo. Aza mety kejain'ny fiainana intsony fa mpandresy ianao. Ao am-Petera 1:2-7 dia manambara fa isika dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona ary firenena masina. Izany taranaka mpanjaka izany dia taranaka mpandresy. Koa tsaroa fa mpandresy ianao amin'ny Jesosy, mpandresy ianao amin'ny Tompo. Ary fikiro izany teny fikasana izany fa mahafinaritra izany. Ka engany mba ho isan'ireo vonjena ianao rehefa tonga izany farana izany. Ka hiaraka hitsenam-boninahitra amin'Andriamanitra isika ary ho ampiakariny any amin'ilay fiainana vaovao dia ilay fiainana mandrakizay.
saorantsika Andriamanitra ary misaotra mandrakariva sy manome voninahitra azy mandrakarivantsika noho ny fitiavana itsika satria androany dia mbola nanam-potoana indray tsika niderana azy, nanam-potoana indray nanandratana ny voninahiny ary nanam-potoana indray nampiakarana ny fosan'izaytsika hitopy amin'ilay Andriamanitra izay iankofantsika amin'izao sapatamasina izao koa ho azy irery ny voninahitra ary ho azy mandrakizay zany satria efa azy hatramin'ny taloha indrindra azy ankehitriny izao dia rariny loatra raha mbola ho azy koa mandrakizay ho dia raina mandrakizay tokoa iny ny anaran'i Jehovah Andriamanitsika. Misaotra ihany koa ireo koralin'ny tanora aveo manjakaray isika neto fitaovana nampiasain'Andriamanitra androany amin'ny fanandratana ny voninahiny. Misaotra ireo tanora ireo isika izay manana fanoloran-tena hanan'izany asa masina izany, ampiasa ny talenta nomen'Andriamanitra azy mba hanomezany voninahitra azy. Ho tehirizin'Andriamanitra ao amin'izany anie izany fiderana azy izany mandrakariva ireo tanora ireo, ary ho tehirizin'Andriamanitra ho mpidera azy eto amin'ity tany ity, ary rehefa ho avy Jesosy eo amin'ny ranolanitra dia ho mpidera azy koa eo amin'ny ranomasina fitaratra miaraka amintsika menakavy sy ireo olona maro izay natoky ny famonjen'i Kristy ka nifikitra tamin'izany. Isaoranay koa ianao any tokantrano any izay niaraka taminay tamin'ity androany ity, tena ankasitranay tompoko ny fiarahantsika menakavy miompo mideran'Andriamanitra eto, ary maro be ianareo maneran-tany no miaraka aminay. Mety tsy amin'izao fotoana iarahany izao fa misy mbola ny toeram-piasana amin'izao, fa rehefa tonga ao an-trano dia ny ataony voalohany indrindra dia miray fo miderin'Andriamanitra miaraka amin'ny fandaharana ka dia ho tehirizin'Andriamanitra amin'izany mandrakarivana isika ary ho mpiderin'Andriamanitra mandrakariva izany no tena irinay eto amin'ny fandaharana ho atsika rehetra eto amin'ity vonin-tany ity. Saotra manokana andreo mpiara-miasa teknisianina mikirakira ny fitaovana maro isan-karazany manao izay ahatonga izao fandarana izao any atokantranonao. Andriamanitra ny ampitombo ny fahendrena sy ny fahaiza-manaon'izy ireo, ny fahalalàn'izy ireo ka hanehoana ny voninahitran'Andriamanitra mandrakariva izany talenta sy fahaiza-manaon'izy ireo izany. Dia miaraka miveroma aminao indray izany satria tonga amin'ny fiafaran'ny fotoantsika kanefa alohan'ny isarahana dia ity indray ny teny fikasana izay omena antsika mba hoentintsika mandritry ny herinandro. Ao amin'ny Isaia toko voalohany ka ny 9:20 dia misy teny fikasana izay omen'Andriamanitra antsika. Ny anaran'i Jesosy namakena azy: avy ary fandahatra isika ho Jehovah, na dia tahaka ny jaika aza amin'ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny voronondro fotsy. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra manantona antsika, te hiresaka amintsika, te hanome antsika toky fa afaka mifandahatra amintsika raha vonona tokoa hiala amin'ny fahotantsika ary tahaka ny voronondro fotsy tahaka ny oram-panala izany rehefa manaiky bebaka isika satria omen'Andriamanitra ny fomba azo bebahana mandana mandritry ny herinandro. Tsy lozakotagna ny fiainantsika fa mandritry ny herinandro fikiro izany fa Andriamanitsika dia Andriamanitra tsy mandriky ny totoana, Andriamanitra tia antsika loatra dia miantso antsika ifandahatra. Dia miaraka amin'ny veloma indray tompoko dia samy mahita fahafinaretana mandritry ny sabata ary mahita ny tanan'Andriamanitra tsy to mandritry ny herinandro izay sokatra tsy ho ela mandram-piaona antsika rehetra amin'ny herinandro. Manao fitomonanao zany amin'ny herinandro toy izao sarepon'ny tompo miaraka amin'ny vahivaoko indray tsika eto amin'ny antsakira fitarana. Veloma tompoko.